Faly mirahabatsika rehetra zay manaraka tsy tapaka an'ity fomba fianarana piano méthode ty fiampatana iarahana amin'ny frère Jean-Luc ity. Androany moa zany tsika de hianatra ny atao hoe accord mineur. Raha tamin'ny vidéo taloha tsika nianatra zany atao hoe accord majeur, androany kosa tsika dia hianatra ny atao hoe accord mineur. Fomba ahoana no ahitana ny accord mineur? Fomba anankiroa zany no omeko atsika amin'ny alalan'izao vidéo izao mba ahitana amin'ny fomba tsotra de tsotra zany atao hoe accord mineur zany. Ny voalohany miainga amin'ny fahafantarana ny accord majeur. Tadiavina aloha hoe aiza moa ny accord majeur an'io note io. Tsika zay ohatra hitady do mineur zany no tadiavintsika, do mineur. Tsika miainga avy amin'ny fahaizana ny do majeur. Aiza aloha moa ny atao hoe do majeur? Ka rehefa hitatsika zany ny do majeur, lay tierce na le note fahatelo ao anatin'ny korisampeo amin'iny do majeur iny dia ampidinina antsasapeo na ampidinina demi-ton. Ataontsika ohatra zany mba hampazava azy bebe kokoa. Araka ny fahaitsika ny accord do majeur dia do plus mi plus sol. Mo ny fitadiavana azy moa efa tsy veritsika fa efa haitsika tamin'ny alalan'ny vidéo tany aloha tany. Iny zany no manome ny atao hoe accord de do majeur. Eo. De araka ny nambarantsika teo mba ahitana ny mineur dia ny tierce. Zany hoe le note fahatelo ao anatin'ny gamme na ny korisampeo no ampidinina demi-ton. Araka ny fantatsika moa amin'ny accord majeur ny do tia dia ity zany le atao hoe tierce. Donc io zany no midina antsasapeo. Midina antsasapeo raha eto izy amin'ny majeur dia milatsaka eto kosa izy amin'ny mineur. De iny zany no fomba ahitana azy. Ny gamme majeur aloha tadiavina rehefa aveo ny tierce midina antsasapeo. Raha ohatra ataontsika hoe gamme de ao anatin'ny accord de mi mineur zany tadiavintsika. Ny mi mineur tadiavintsika araka ny efa fantatsika ny accord de mi majeur zay iaingantsika dia mi plus sol dièse plus si na ti. Io zany ny accord de mi majeur. Mba ahitana mineur zany ny tierce milatsaka demi-ton na midina antsasapeo. Izay zany ny fomba voalohany hitadiavana atao hoe accord mineur zany. Zay fomba tsotra de tsotra ohatra resaka sol zany de accord de sol moa ohatran'izao araka ny fantatsika le état fondamental dia midina fotsiny zany le tierce midina antsasapeo de mahazo atsika mineur zany. Raha zao ny majeur midina izy de lasa sol mineur. Zay zany ny fomba voalohany. Ny fomba faharoa zay atao hoe tena tsotra dia mampiasa formule sahala amitsika nitady an'ilay accord majeur ihany. Raha tamin'ny accord majeur tsika nanome formule hoe fondamental plus 4 plus 3, ny mineur kosa dia mifamadika am'izay fondamental plus 3 plus 4. Fondamental plus 3 plus 4. Ohatra zany, raisitsika zany ny accord de do zany no anaovantsika ohatra eto. Ny accord de do dia do mineur ny tadiavintsika, do mineur ny tadiavintsika. Araka ny tenentsika hoe formule fondamental zany hoe lay note mitondra anaran'ilay accord de do mineur moa zany dikan'izany do zany ny note mitondra an'ilay anaran'ilay accord. Do zany ny fondamental plus 3, 1, 2, 3 plus 4, 1, 2, 3, 4. Ireo zany no mitambatra manome ny atao hoe accord mineur. De do majeur mineur. De raha zovintsika zany le izy tsika 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 rehefa zovina dia mitovy tanteraka amin'ilay majeur midina demi-ton zany le tierce de mitovy tanteraka. Iny zany ny fomba faharoa izay tsotra de tsotra. Raha ny majeur égale fondamental plus 4 plus 3, ny mineur kosa dia fondamental plus 3
plus 4 atadiavitsika ataontsika faraparany ohatra hoe ny ré mineur ny ré mineur fondamental ré plus 3 1 2 3 plus 4 1 2 3 4 reto zany mitambatra manome accord ré mineur de ny accord rehetra zany dia azo tadiavina sala amizay daholo ny mineur rehetra raisina ny fondamental plus 3 plus 4 de zay indray zany no masaka azonaroso atsika amizao de saorana atsika nanaraka hatramin'ny farany mankasitraka mankatelina amin'ny manaraka indray